Araka ny fantatrareo anatin'ny fanitsinany rafitry ny fandriampahalemana na hoe réforme du secteur de la sécurité dia misy tokoa ny fametanana fianarana fakana koa traikefa avy any ivelany mikasika an'izany fanitsinany rafitry ny fandriampahalemana zany na réforme du secteur de la sécurité. Zany RSS zany zay moa ny filazana azy tsotra dia efa nanomboka tamin'ny 2024 teto Madagasikara. Zany hoe reo mpiray-donakafo amintsika avy eo amin'ny organisation internationale de la francophonie, avy eo amin'ny Union africaine, avy eo amin'ny programme des Nations Unies pour le développement sy reo tany samihafa namatsika toy ny fanjakana frantsay, ny fanjakana suisse sy ny sisa zany dia manampy antsika mafy amin'izany réforme du secteur de la sécurité na fanitsinana ny rafitry ny fandriampahalemana zany. Izany atao dia mba hanana mpitandro ny filaminana matianina, mpitandro ny filaminana manaja ny droit de l'homme na hoe ny zon'olombelona, mpitandro ny filaminana mahay mampiasa ny tandrify amin'ny iraka izay ataon'izy ireo amin'izay andefasana azy ireo ary mpitandro ny filaminana koa izay manana ny atao hoe tamberina didy eo amin'ny vahoaka, tamberina didy amin'ny fitondram-panjakana, tamberina didy à Madagasikara ray amanontolo, izay atao hoe redevabilité. Amintsika amin'ny teny izao dia esaky ny fanjakana tokoa ny famerenana amin'ny laona fandriampahalemana rehefa mandeha zany efa lasa lavidavitra sika amin'izany, efa manomboka milamina tsotrany taona vitsivitsy lasa teo lotsony ny fandriampahalemana eto Madagasikara, efa manao ny haintso-zavatra ny polisy, ny gendarme, ny miaramila amin'izao fotoana zao ary amin'izao fotoana zao zany tsika dia efa mamerina ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny mpitandro ny filaminana, mamerina ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana satria zany tokoa dia voarafitra ihany koa anatin'ny politika ankapobeny fanjakana na hoe PGE zany. Ary izao ezaka séminaire fampianarana mikasika ny famerenana ny atao hoe contrôle interne, zany hoe fizerena manokana ny ao anatin'ny mpitandro ny filaminana zany na amin'ny fomba fatao amin'ny fisipiky ny famendrena le code de l'éthique zany, eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny fijerena ihany koa ny arabola sy ny sisa rehefa ezaka rehetra afatsika manana atao hoe contrôle interne zany dia izany no fianarana zay ratovan'ny reto mpitandro ny filaminana avy amin'ny police pyrénéenne, avy eo amin'ny gendarmerie, avy eo amin'ny tafika reto.